Anisany vinaitana sy angadina nanana izany fankalazana ny fetiben'ny fampandrosoana androany izany moa ny olona be fitoto Angelin namatsy tetika samaro ny tenany isany amin'izany ohatra ny fanamboaran-dalana tamin'ny alalan'ny asa tana maro ny mo zany teo ihany koa ny fampitaovana ny jirama dia ny fanomezana ny groupe électrogène teo ihany koa nefa ny fanamboarana ilay kianja lehibe ao andapa ao ireo no isan'ny tolotanana zany avy amin'ny olona be fitoto Angelin ary mbola maro ihany koa ny vinavinana asa ho tanterahana. Ny tanjona zany mba ahavitana raha maro ato amin'ny faritra Sava. Ny fampandrosoana moa zany natomboka avy ato amin'ny district Nandapa dia mikisaka makany amin'ny 3 district hafa zay misy ato agnatin'ny Sava. Io moa zany hentigny magnaproof tsy mipetrapotsiny ny fitondram-panjakana zay tarihin'ny président Hery Rajaonarimampianina fa miasa ary magnatona ny vahoaka ary asa atao zany mba hitany vahoaka fa mipakany amin'ny fotony mihitsy miangaviany ny fampandrosoana dia zay vao miakatra ty an-tanan-dehibe. Ka ny asa ataontsika amin'izao zany asa lalana rehetrarehetra ato anatin'ny district na ny heverina aza amin'ny lalana tena sarotra indrindra dia natao daholy. Ka amin'izao tsika miteny zao sahanay ny milaza fa tena mandray an-tanana ny fampandrosoana zany ny filoham-pirenena miaraka amin'olo mbofidiny manao zay tokony azo atao mba hitsinjovana ny vahoaka.